Vehivavy manjakely ohatran'io izy dia mivarotra lasary-manga ny asany. Nahagaga. Amiko manokana aloha tsisy asa ratsy izany rehefa mahavelona. Afa-tsy ny mangalatra sy mamono olona. Ny tenako izay mijoro no Andriatsioarina Letisia, roa amby roapolo taona aho, mbola mpianatra ary efa miasa ihany koa. Ny tenako dia zanak'olona sahirana, avy any ambanivohitra any Afandriana sy avy any Ambositra avy any ny ray aman-dreniko. Tsy mahamenatra mihitsy noho izany raha misy miantso hoe zanaka tambanivohitra. Zaho raha teo tany am-pianarana, tsy mba anisan'ireny olona tena nanam-pahaizana be ireny, fa kosa anisan'ny olona tsy mba nanaiky gisitra. Izay aloha tsy adino. Rehefa nelehibe ny tena, dia ny tonga saina. Ny tombo ny filana, indramo kely ny teny vahiny hoe besoin. Besoin ilay resahako eto. Mba te hitovy amin'ny zanak'olona rehetrarehetra. Tsy afaka nionina intsony amin'ilay hoe io aloha misy e. Dia io efa io aloha misy. Dia nanomboka teo aho dia nihetsiketsika. Vao afaka baka dia efa niasa. Sahirana hoy aho mantsy anareo ny ray aman-dreniko, ka tsy afaka nampianatra anahy tany amin'ireny anjerimanontolo tsy miankina ireny. Noho izany dia teny Ankatso aho nianatra. Nianatra lalàna tao amin'ny faculté de droit et de sciences politiques. Azoko natao tsara mihitsy ny sady nianatra ny asa, fa tena tsy nety taminahy ilay niasa taman'olona. Noho izany nanomboka nandraraha ary ny tenako hitanareo izao. Dia efa mivarotra lasary-manga teny an-dalana. Tena marina izany. Tena marina izany. Fiainana izany dia tantaraina. Fa ny nahagaga dia izao. Ny olona indray ny sahirana sy gaga. Hoay, vehivavy manjakely ohatran'io izy dia mivarotra lasary-manga ny asany. Nahagaga. Amiko manokana aloha tsisy asa ratsy izany rehefa mahavelona. Afa-tsy ny mangalatra sy mamono olona. Dia mesy isan'ny azoko natao rehefa misy manontany hoe tena izao ve ny asanao? Tena mivarotra lasary manisy vinaigre dia izao? Dia satria fantako fa fiatombohana izao fa tsy fiafarana. Manomboka zavatra ianao, tsisy tonga dia manomboka zavatra ngeza be izany. Goavana hoy isika izay, fa tsy maintsy miainga avy any ambany. Dia rehefa nahavoangina vola izany tamin'ilay vidina lasary-manga, dia nanomboka nanao zavatra lehibe kokoa. Tao anatin'izay nefa dia tsy mba fanohanana ny azoko, fa fanesoesoana, fandrabirabiana. Efa be mpanao be izany e. Tsy vitanao izany e. Fianarana aloha atao tsara. Mino aho fa efa nisy nanao an'izany koa taminareo ireo. Asiorakoraka hoe izay efa nisy nanao an'izany. Dia eny aro fa vitako ny anaran'io. Dia ny tokantrano tsisy nininona akory tao anatin'ny tranoko, fa mba ny tokantrano fotsiny. Fandriana dia ny akanjoko, dia solosaina niasana. Lazaiko anareo fa nakifafana mafana trano ary tamin'izany nindramina tany amin'ny olona. Ody eo,
mba hampindraminy kifafa fa tsy mbola manam-bola ividianana kifafa. Teo dia nitsitsy niafy. Indraindray aza tsisy natokony fa tsy mbola nandeha nangataka tany amin'ny olona hoe mba homeo, dada, mama, mba homeo, fa tsy misy atokony. Dia teo aho dia nahatsiaro an'ity tononkira ity hoe sao tsy tadidiny lahy, hoe hiady amin'izay afa efa zatra ionina. Dia ho iteo izay angina voalohany, hialasa ny vavan'ny olona. Tononkira feu follet izy io, tsy haiko raha fantatrareo, nanampy anahy ilay izy a, dia inoko fa hanampy anareo ihany koa. Mety be dia be ianareo manontany hoe ahoana no nahatonga ana ho lasa misy philanthrope androany. Efa faniriko efa hatry ny ela mba hisolo tena Madagasikara izany, ary mba te hitondra ny anjara biriky koa mba hampandrosoana an'ity firenentsika ity. Dia tany amin'ny misy no nahitako hoe ahafahako manao an'izany. Tsy afaka andeha hanao barea, tsy afaka hanao ankoay, fa misy aloha ny azoko atao. Ary inona aloha ilay philanthrope e? Lazaiko anareo fa nazary tsy nahafantatra ny dikan'io. Fa ny olona atao hoe philanthrope dia olona tia miasy manampy ny hafa. Lazaiko anareo fohifohy fotsiny ny lalana nandehanako, izay vao nahatonga ana ohatran'izao. Nanomboka 17 nanomboka nanao Miss Jeunesse Madagascar. Miss Jeunesse Madagascar. Valo ambin'ny folo sy roa arivo, Miss High School, dia mbola tsy lany ihany. Tonga teny Ankatso, nanao Miss 3, dia lany kosa amin'izay. Fa mbola tsy izay aloha ilay tanjoko, fa ny tanjoko hiamantsy anareo teo hisolo tena Madagasikara. 20 sy 2 arivo, nisy inona tamin'izany ianareo, inona nisy tamin'izany? Misy confinement nefany. 20 sy 2 arivo nanao Miss de l'Île Rouge, fantatrareo izany e, teraka buzz be teto Madagasikara. Dia tsy lany, mbola tsy lany ihany. Mbola nanao Miss Amoron-Mania avy eo, dia mbola tsy lany ihany. 20 sy 2 arivo, nanao Miss Université Africa Madagasikara. Dia inona ozy nareo? Tsy nety lany mihitsy. Efa reraka, efa kivy. Eritreretinareo ohatra ny ahoana ny latsa nataon'ny olona anahy tamin'izany. Oka izay e, leo be izay. Ianao ve tsy mba leo mihitsy? Leo. Tena leo Fa inona hoy ianareo? Nisy ny antso avy eo. Vitiny Miss University. Allô? Olona miteny anglisy be. So ihany efa mba mahay. Allô? Laetitia, efa elaela ihany izay no nanaraka anao. Ianao ve? Vonona ve ianao hisolo tena amin'ny Madagasikara? Izy andraso aloha. Za ve tsy mahay miteny anglisy? Sa miteny nareo hoe za nisolo tena amin'ny Madagasikara? Eo izy izany mihitsy sa tena tsy mahay teny anglisy ianao? Dia misy fomba fiteny izay hoe malahelo milaza aminao, fa mahafinaritra ny aty. Androany te hiteny anareo hoe malahelo milaza aminao, fa za nisolo tena amin'ny Madagasikara, afaka volana vitsivitsy andeha ho any Afrika. Dia izao, za tsy misy hamanjana fotsiny ihany. Fa izao, rehefa miala ny samboadiko,
sy tia satroboninahitro ity dia mitovy aminareo ihany a. Mandeha mihinana composé ana dimanjato tsy ivelany etsy a. Mandeha mihinana mofo akondro ny selesy a rehefa noana. Mandeha bus miaraka aminareo a. Miady bus mafy mihitsy a rehefa taraiky mody ariva. Dia rehefa mandeha tongotra dia fihiniko tsara amin'ny poketrako so misy manendaka. Mitovy aminareo ihany a. Noho izany a, aza mihafahafa nareo raha ohatra ka te hiresaka amiko a. Raha te hiala iasa, raha mila fanohanana, dia mangataka anareo koa a, mba hanampy ahy, tsy ara-bola ihany a, fa torohevitra, fananarana, fanitsiana mba hanatsarana ny amin'ny sisa. Rehefa any alavitra any aho mantsy, tsy Laetitia intsony ny anarako fa Madagasikara. Dia nareo tsirairay avy ireny ny soloky teny. Noho izany a, miandry anareo a, hiresaka amiko hoe inona ny feo anareo. Ny feny a dia izao, tsy hanao lava resaka. Maro ny zavatra nandalovako, izay a izay vao tonga eto anio. Ny tiako tenena anareo a, dia aza matoritory, aza manaiky resy izany amin'ny fiainana, aza manaiky ambanibanin'olona nofinofinao, dia aza mora amin'ny lavolefina. Tsy mora io, fa vitanareo tsara. Ary za, porofo velona, ahafahanareo miteny fa vita io a, rehefa misy fikirizana. Tsy misy dikany izany hoe avy aiza ianao anasanankizy, ianao anasanankizy, na mahantra na manan-karena, fa vita ny anarana io rehefa misy fikirizana. Dia misy mpanakanto izay ny teny hoe ny fahombiazana tsy ho an'olona manana fijery marivo. Hainareo izany. Ny olana anankiray fa ny vahaolana arivo. Dia tadio fa mioty aloha vao miato, ary ny lalan'ny mpandresy tsy maintsy misy vatovato. Dia izao, ny akoviana lavira, ny fiaretana fikiro, ny fandresena koa raha omem-potsiny tsy matsiro. Misaotra anareo, naharitra ny aino naharitra amin'ny farany. Ny fandraisam-pitenenako a, dia ankafizo toy ny tavakena tapa-tsôsisy, dia amin'ny manaraka manao misimisy, mankasitraka tompoko lahy, mankately tompoko vavy.